ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'io ravina dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko faraka amby roapolo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Jaona toko faraka amby roapolo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Ary hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy: fahano ary ny ondrikeliko. Ondray izy taminy fanondrony: Simona zanaky Jaona, moa tia ava ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Ary hoy izy fanotelony: Simona zanaky Jaona, moa tia ava ianao? Dia nalahelo Petera, satria izy nanao intelo taminy hoe moa tia ava ianao. Ka hoy izy taminy: tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tia anao aho. Hoy Jesosy taminy: fahano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia isikana ka andeha amin'izay tianao. Fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Ary zany no nolazainy hanambarany fomba ny fahafatesany izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa nolazany zany dia hoy izy taminy: manara ahy. Amen. Araka izany ry havana dia ninisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra teo amin'ny ranomasin'i Galilea sy ny resaka ny fanaovany tamin'ny Petera. Izany no azontsika mitinana ity ampahatsoratra masina eo ambany masontsika ity. Ary famarinana telo ry havana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe: fahano ary ny ondriko raha tia ahy ianao, hoy Jesosy tamin'ny Petera. Fahano ary ny ondriko raha tia ahy ianao, hoy Jesosy tamin'ny Petera. Hitantsika izany amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Petera: moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Ary hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy: fahano ary ny ondrikeliko. Ary ondray izy taminy fandrony: Simona zanaky Jaona, moa tia ava ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tia anao aho. Ary hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Etsika ravana dia mahita fa rehefa nitsangana tamin'ny maty moa Jesosy Kristy dia mibetsaka izy no niseho tamin'ny mpianatra. Ary tamin'io fotoana io dia teny amoron-dranomasin'i Galilea. Andeha hiverina, andeha hanarato, andeha hanao ny fiainany taloha indray ireo mpianatra ireo. Ary atao anatin'izany Petera no nisehon'i Jesosy teo. Dia niara ny sakafo tamin'i Jesosy teo ry zareo taorina nitsanganany tamin'ny maty. Ary tao anatin'izany no nametrahan'i Jesosy tamin'ireto fanontaniana reto hoe: manahoana ny fitiavanao ary Simona zanaky Jaona? Mihoatra noho ny fitiavany reto ve? Dia tsy Petera moa malaza hoe tena tian'i Jesosy izy. Ary tena ambarany: ie, fantatrao zany ka, ie, za tena tianao, fantatrao zany. Dia hoy Jesosy taminy hoe: fahano ary ny ondriko, andraso ary ny ondriko raha tia ahy ianao. Zany hoe ilay fitiavana zany dia misy tohany, fa tsy hoe tian'i Jesosy fotsiny dia izay, fa hoe raha tia ahy ianao zany dia zao: ndana ary, fahano ny ondriko, ndana ary, andraso ny ondriko raha tia ahy ianao. Zay zany ny tohan'ilay izy. Iza moa ilay ondry ambaran'i Jesosy eto. Ilay ondry ambaran'i Jesosy eto any amin'ny Jaona toko fahafolo izy dia efa miresaka an'io. Fa tsy izy io fa ireo olona izay manara-dia azy, ireo olona izay tia novonjena ny fiangonana io. Ary ambarana zany hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho izy, mba tiako koa re ny haino ny feoko dia ho tonga andiany iray. Zany hoe ilay fiangonana zany, ireo zany ilay nanoloran'ny ainindreo. Ambarina any amin'ny Jaona toko fahafolo any mpiandry tsara izy manolotra ny ainy hamonjy ny ondrany. Ireo zany ilay tian'i Jesosy hoe karakarao ary reo, tsy hoeto andeha fa ianao ry Petera, karakarao reo ary, andraso reo ary, fahano ary reo ondriko reo. Le fitiavana izay ambara eto raha jerevanao ny dika teny amin'ny teny grika dia hoe agape mihitsy ilay ambaran'i Jesosy: tiava ianao, agape. Zay le voambolana. Ka io agape io dia tsy fitiavana hoe sentiment io, fihetsepo, fa tena action io, manao zavatra. Raha ohatra zany Jesosy ka miteny hoe tiava ny fahavalonareo, dia tsy hoe manana sentiment hoe tena mitepo fitiavana be amin'ilay fahavaloko azy, fa hoe manaova zavatra amin'ny fahavalonao. Arabao izy, karakarao izy, anaovy soa izy,
tena action ary zay no mahatonga an' jesosy am'teny hoe tiavy enao mandehana ary manaova zavatra am'ireo ondro reo. Inona le zavatra asiany jesosy ataony? mamahana andreo ondro reo. Zany mamahana zany de tena voafaritra ao anatin' zany daholo ny fikarakarana, ny famelomana, ny fanomezana sakafo, ny fitsaboana ireo ondro reo. Ary le fikarakarana sy le hoe fahano sy le andraso a de ao anatin' zany daholo na niara-nofo na niara-panahy zany ny asa omeny jesosy any Petera, satria Petera milaza hoe tia azy. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy am'zany? Anisan'ny endrika iray ry havana afahantsika maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra ny fanaovantsika ny asany, ny fanaovantsika ny asany. Ao atokantrano ao misy ondrony Jesosy any ao ny vady aman-janaka ao efa ondrony Jesosy reo, fahano reo ara-nofo ao anatin'izany fa niara-panahy koa ao anatin'izany. Ny fikarakaranao andreo de avy no ambara hoe fikarakarako ny ondrony Jesosy, any Jesosy tsy inony reto. Ny filazana hoe tiako ianao Jesosy de tsy tokony ho janonao am'izay fotsiny ihany fa ny dikan'izay koa de hoe hanao ny asanao a Jesosy. Zay ny dikany hoe tianao a Jesosy. Indraindray nefa tsika mampalahelo ihany amin'ny toerana sasany fa rehefa tonga ny fifidianana de tsisy manao ny indraindray ny asan'Andriamanitra. Tsisy manao. Iza ny anao an'izao de tsisy mitsangana. Iza ny anao an'izao de tsisy manao. Manao antso. De nefa rehefa manao ny olona sasany de be kritika sy be memenina daholo ndray fa maninona ny atao an'izao, fa maninona ny atao an'izao. Ianao ry havana, miantso anao ny tompo. Misy ondriny ao am-piangonanao, mety misy ankizy madinika ao, tiano fahanana, ampianarina sekoly alahady. Misy olona mety sahiranao, mety marary ao, tiany tompo ianao hiditra anatin'ireny fikambanana samy hafa reny. Aneo ny fitiavanao azy. Mety misy olona voafatotra ao miditra anatin'ireny fikambanana samy hafa reny ianao, asa miantso anao mihitsy ny tompo ho mpiandry angamba, ho diakona, ho mpitandrina, ho katekista, ho pastora sy ny anarana samy hafa reny rehetrarehetra reny ny anehoantsika ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Aza mifikifika raha tonga aminao ny antso ny tompo, fa raha tia azy ianao ataovy ny asany fa manana asa maro be eo amin'ny tanimboloboka ny tompo izay tsisy mpanao. Ary nambariny be ny vokatra fa nipiasa ny vitsy tsisy manao, miahaka fotsiny le vokatra nefa tokony efa angononareo, tokony ho jinjainareo mitady mpiasa ny tompo. Fa ny olona momba variana amin'ny asa fivelomana izy, adino ny asan'Andriamanitra nefa milaza hoe tia an'Andriamanitra. Ary zany mihitsy ny ambarany manana ondry hafa zay tsy am'ty valy tia ao izy reny koa mba tiako izy izy ho angonona iain'ny feo ka ho tonga handiany ray any izy rehetra. Any amin'ny Jaona 10 izy milaza an'izany etaetany zany. Misy ondry zay tena very niala tao anatin'ny valy, niala tamin'Andriamanitra, tia ny tompo angonona ane reny miantso anao izy, miantso ahy izy, mitady antsika izy mba hiasa. Raha tia azy isika ataovy ny asany. Fa izay no nataony nanangona andreo ondry very reo izy, namerina ny Israely amin'Andriamanitra izy. Ary zay ny asa zay tiano toizantsika koa ankehitriny. Mitady asa ianao ny tompo. Mety mba ho ampiasain'ny tompo am'izany ve ianao, manaiky ve ianao, mety ho ampiasananao ihany ane le olona. Mety ondry ny tompo izy io fa miverin-dalana niala tamin'Andriamanitra de efa miaina amin'ny fiainana jentilisa indray mihitsy aza. Tiany tompo ianao amerina azy, ondry ny tompo io asan'Andriamanitra ny ataonao raha mamerina azy eo amin'ny valan'Andriamanitra ianao, mitaona azy ho am' Jesosy Kristy. Raha tian'i Jesosy anao de mandehana. Ary eto ary havana de teanao antso antsika fiangonana mihitsy. Indraindray manko misy ny marary, ondrin'ny Jesosy reny amin'ny hôpitaly reny. Misy ny any amponja ondrin'ny Jesosy ane ry havany reny. Ary zay no nahatonga anazy ny teny hoe narary ozy de nivanginareo. Tany amponja de nivanginareo, tsy nanako-hanina de nomenareo sakafo, tsy nitafy de taizy zany. Zay nataonareo tamin'ireny madinika reny efa nataonareo tamiko izy. Misy olona ny ry havana tena sahirana tsy mihinan-kanina, bokany trosa. Aiza isika mikarakara sy mamahana ve ny fiangonana? So de sanatria mamaha-tena. Variana amin'ny zavatra tsy maharitra, zavatra mandalo sika satria asa mety hoe ny fotodrafitrasa ohatra ny mahamaika. Fa le tena fiahina mivatana ny ondry adino de lasa mahantra ny ondrin'i Jesosy Kristy. Mahantra ny ondrin'i Jesosy Kristy. Ianao ry havana, mba irahan'i Jesosy Kristy ianao. Raha tia azy ianao, raha tena tia azy ianao, mandehana karakarao. Be dehibe ny asan'i Jesosy azontsika atao. Be dehibe ny asan'i Jesosy azontsika atao ry havana. Miantso anao, miandry anao izy.
ny fantaniana mipetraka amikosa aminao ary de zao hoe tiany Jesosy ve ianao fa any ny ondriny mitonanao ary havana fa any ny ondriny Jesosy Kristy ataovy ny asany karakarao fa manana asa be deabe ny tompo angatao izay Jesosy inona mba handraikitra tianao ataoko fa ho ataoko zany amin'ny fanjakanao hikarakarako ny vahoakanao sy ny ondrinao angatao ny fanahy masina mianao ny hery fa indraindray varinitsika amin'ny velotenantsika de hadino ny asan'Andriamanitra ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de izao hoe intelo Jesosy no niteny tamin'ny Petera hoe fa ano ary ny ondriko de nalahelo izy de nalahelo Petera intelo Jesosy no niteny tamin'ny Petera hoe fa ano ary ny ondriko ka nalahelo Petera hitantsika zany ny 7:70 raha verina vakina toy izy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo hoy izy fa nitelony Simona zanaky Jaona motiava ianao de nalahelo Petera satria izy nanao fa intelo taminy hoe motiava ianao ka hoy izy tamin'ny tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho ary Jesosy tamin'ny fa ano ary ny ondriko eto karavana de mahita ny fomba nanarena an Jesosy Kristy any Petera i Petera io lay nandazy ny telo io nandazy ny telo io araky ny nambarany Petera zany ndray ozy de za tsy ala aminao mihitsy tsy ala aminao mihitsy za tena hatramin'ny farany de miaraka aminao a de ozy izy Jesosy Petera teneniko aminao izy fa androany ihany tsy mbola aneno akory ny koa de efa andahy ny telo tsy mahalala ianao androany ihany raikitra am'izay tokoa raha ny sakoroka zany satria nenjehany Jesosy nitazomina tonga de hoe hovonoana sy oatra zany de eo Petera manarakarakely satria eo le fitiavana an Jesosy tena tiany Jesosy kosa izy aloha fa izao rehefa tratra ny anketiny olona am'izay ity koa namany ty tena niaraka taminy hitany may foana ianao niaraka taminy teo izy de tonga de natahotra tozy manao hoe tsy fantatro io fa za olona spekta fotsiny mijery miaraka aminareo ta fa aza midaladala amiko ianao tonga indray ny fanondroany tonga ny fanotelony nanenony akoho teo voatsarony zay le tenin'ny Jesosy nandazy nandao tsy mahalala azy intelo ary eto de mampandiny tena azy Jesosy mampatonga saina azy Jesosy amin'io le fanontaniana intelo io de tena hoe nandiny tena de tonga saina izy de nalahelo izy tadidiny zany le hoe intelo anandahany Jesosy nefa intelo eto Jesosy manome fitokisana amiko izay le fomba afakely nanarenany Jesosy ny olona lavo omeny fitokisana ry havana omeny fitokisana nandiny teny Petera nalahelo izy moa efa mibebaka Petera fa tsy hoe tsy mibebaka ary efa mibebaka izy zany de io zany ny fomba anoarinany Jesosy azy omeny fitokisana intelo anao nandaha fa za kosa intelo hanomeanao fitokisana ao indana andraso ny ondriko tsy nandatsa nananameloka tanisa hoe Petera fa ahoana mihitsy reny nataonao reny fa ahoany reny inona zao tsy izay fa tena hoe fampandiniha tena amin'ny fomba hafakely nefa fanomezana azy fitokisana indray inona ravana ny lesona azika tsoahana avy am'izany tsy mba mandatsa ny ravany Jesosy io rehefa manariny manao zay mibebaka de ho tadidio fa manana fomba hafakely Jesosy anarenanao amin'ny fitiavana ary vonona izy amerina indray ny fitokisana aminao rehefa nibebaka ianao fa tsy nilasanao akory no hitondrany hoavinao fa manana fitiavana izy angamba mety nandiso fanantenanao koa zanakao ny amin'ny zavatra zay nataony de tena tezitra ianao ary tena ohatrany hoe midy mihitsy ny fonao rehefa nibebaka izy ry havana aza rina fa areno araka ny fomba ny Jesosy Kristy omeo fitiavana omeo tampitampi eto de hitantsika fa tena mora sy malefaka ny ambaran'i Jesosy amin'ny Petera tsy misy fandatsana na misy hoe teny mahery na teny hoe zaiko ataovy ihany na fampitandremana na hoe teny mafy fa teny pitiavana no anarenany azy ary omeny fitokisana zany koa atao satria manaradian'i Jesosy tsika mba jerevony ny lasatsika mba jerevony lasanao ny fotoana maro be zay efa nandavanao an Jesosy efa nialanao taminy efa nanaovanao tsinitsinina ny anarany nefa aiza mbola mametraka ny fitokisany aminao foana izy mandraka kehitriny tsy mbola nalany tamin'ny andraikitrao ianao mbola omeny ianao anjaro amin'ny tany mbolobo ka nanao ny asany fitiavana ane zany
fanarenana anao ane ny dikan'izany famindram-po ane zany ry havany famindram-po zany ary tena zay ny fomba hanarenan'i Jesosy Kristy atsika zany no hanarenan'i Jesosy Kristy atsika tsy ny endriny zao tontolo zao fa ny adala toasy anao ny vidiny ampahamenatra ny endry ary mbola mifidy atsika izy manome fitokisana atsika izy rehefa mibebaka sika koa de zao mandehana fa vonina Jesosy anarina anao aza mijanona ao anatin'ny fahalavona angamba mety namitaka anao ny vadinao toanao za tsy te herika an'io intsony tsy te herika an'io intsony mety efa mifona izy fozana za tsy misokatra mifoko hoe za tsy te hananiny tsy te hiaraka amin'ny intsony fa tena tsy mety aminao intsony anio ry havana raha renao zao tenin'Andriamanitra zao dia ataovy tahaka ny nandraisan'i Jesosy amin'ny Petera resao moramora resao amin'ny fitiavana omeo fitokisana de izay indraindray ane ao amin'ny Romana 7 zao de milaza an'izany amin'ny rehefa ao anatin'ny olona ny ota le zavatra tiany atao ane tsy vitany fa le zavatra tsy tiany atao foana ihany ny vitany zany hoe tena le ota mihitsy ny mahatonga azy manao an'io ary indraindray tena misy olona tena mibabababa mihitsy hoe tsy hitako an'izy atao fa ohatra ny lavo foana tsy voatohatro mihitsy ane le fakapanasy ny toy izany am'izay fotoana izay areno izy ampio izy ho ao am' Jesosy Kristy ahafahany miady amin'io falana sy faharatsiana io fa zany ane nanomezan'Andriamanitra anao ho vadiny zany nanomezan'Andriamanitra anao ho vadiny aza arina amin'ny adalany izy fa ny adalany tena tafindamba zany ny ambarany io abola malagasy tsika fantaniana mipetraka kosa aminao zany de izao hoe manahoana ianao rehefa manarina ny olona lavo manarina azy amin'ny fitiavana ve sa mandatsalatsa nefa mandray ihany ny taonanao ary havana andeha ataontsika tahaka nataon'i Jesosy ometsika fitokisana zay lavo rehefa nibebaka ankatao ny fanahy masina nampy antsika fa vitatsika izany raha miankina amin'ny herin'ny fanahy masintsika fa tsy mandeha amin'ny herin'ny tenatsika ny famarinana farany izy hitantsika tokoa nefa de zao hoe ankalazana an'Andriamanitra ny fahafatesanao ary manaraha ho Jesosy tamin'ny Petera ankalazana an'Andriamanitra ny fahafatesanao ary manaraha ho Jesosy tamin'ny Petera hitantsika izany ny 9 sy ny 9 eto ravana de hitantsika fa mitoy ihany moa ny resaka Jesosy amin'ny Petera eto hoe ianao anaraka anahy ianao anao ny asako ianao sy ny toy izany fa izao lazaiko aminao marina de marina tokoa izy raha mbola tanora ianao de nisikina ka nandeha am'izay tianao fa rehefa antotra kosa ianao de aninjitra ny tananao ary olo-kafa no anikina anao ka hitondra anao am'izay tsy tianao ary zany no lazainy anambara ny fomba ny fahafatesany izay ankalazany an'Andriamanitra ary rehefa nolazainy zany de hoy izy tamin'ny manaraha zany hoe ianao zao izy ry Petera de lazaiko aminao marina ampahafantariko anao am'sady ampiomaniko anao fa mbola tanora ianao zao de mety anao zay tianao atao andeha tsy andeha ry fa rehefa aoriana kely ao de ho hitanao fa aninjitra ny tananao ianao zany hoe fa tsy malemy ianao zany zay ny dikany ary am'izay fotoana zay de olo-kafa no anikina anao manao sary enohatra moa zany izy ohatra n'ireny le olona hoe olona hoe paralysé zany ohatra de fa maninjitra be any tanany sy ny tongony reny de olo-kafa mihitsy manao ny mampanao akanjo azy mitondra azy makarisy makatsy any am'izay tsy tianao izy ny tiany Jesosy atenenina amin'io zany dia sarisary le fomba ny fahafatesany io hoe rehefa aorinao de ho mafimafy satria tena hoentin'ny olona amin'ny zavatra tsy tianao ianao ary zay no aminony ianao zay ny fahafatesanao nefa izy ankalazana an'Andriamanitra zany ankalazana an'Andriamanitra ny fahafatesanao zany andao anaraka aza membotra fa manaraha satria zany koa no nandehanao rehefa ataonao ravana ny fikarohana de tokotokony tany amin'ny taona fa 720 zafady hatramin'ny fa 720 tanoany no maty Petera io tamin'ny vanim-potoana zay na mahavay mihitsy ny fanenjena fivavahana kristianina nataon'ny amperora romana antsoina hoe Néron ary tamin'izany fotoana zany Petera de voahidy tany Roma izy vonigadra tany izy de tafaporitsaka izy araka ny tantara rehefa tafaporitsaka izy andeha hitsoka satria natahotra ny fanamelohanao faty azy izy de rehefa nandeha izy hivoaka ny vahavahady de nahita olona mitovy amin'i Jesosy Kristy mihitsy izy tamin'iny alina iny de taitra izy de hoe Jesosy ianao ve io de nitodika de tena Jesosy no hitany de hoe fa andeha ho aiza ianao ry tompo andeha ho aiza ianao ry tompo hoe quo vadis domine zay moa le fehezantena teo andeha ho aiza ianao ry tompo
de hoe andeha hiverina atao roma ozy izy andeha omboana amin'ny hazo fijaliana fa ianao tsy manaiky omboana de andeha hiverina andeha omboana teo izy ny tonga saina de lasa izy nandeha niverina lasa izy nandeha niverina ary rehefa verina izy nigadra ataony izy de ozy ny olo hoe omboana amin'ny hazo fijaliana ianao de zao ny fankatahana hoe zaho zaza atao omboana ohatry ny any Jesosy fa ataovy mitsongoloka ataovy mitsongoloka ozy izy fa tsy mendrika tovy amin'ny anazy aho izy fa ataovy mitsongoloka eo zany de tanteraka arabaky teny mihitsy le ambaran'i Jesosy Kristy hanomezana voninahitra hitovy amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy eo le hoe entin'ny olona am'izay tsy tianao ianao any am'izay tsy tianao ny hafaranao izy izy zany no hitondran'ny olona anao inona moa ny dikan'le hoe hanomezana voninahitra an'Andriamanitra satria martyr izy ka martyr izy zany hoe olona tena samy maty ho an'i Jesosy Kristy mahery fo an'i Jesosy Kristy ane zany izy naneo izy zany fa tena hoe fony ho an'i Jesosy na de niainy azy tsy niembotra izy ary zay ny mahatonga Jesosy manaraha aho izy manaraha zany manaraha ny diako arao ny dia tongotro ny lalana ny lalovako manaraha nombona tamin'ny hazo fijaliana manaraha fa omboana amin'ny hazo fijaliana koa ianao ry Petera manaraha hankalazana an'Andriamanitra zany fahafatesanao zany rehefa tonga fahasamatahotra ary any amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 any a rehefa avy nalaina ambavany ny apôstôly ny mpianatra de ny kapohana ary nanaiky izy andiny fahefapolo de nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy de nikapoka azy sady nandrara azy tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy intsony ary de nandefa azy andeha ary reo de niala teo anatrehany Sinediona sady faly satria natao mendrika hitondra fahafambaraka ho voninahitra zany anarany zany faly ozy izy faly reo rehefa nikapohana nygadraina ny enjena sy natao faly izy satria hoe mba mitondra zay mba nentin'i Jesosy Kristy amin'ny tenanay koa zahay mba mitondra ary zay le ambaran'i Jesosy Kristy amin'ny eto ampiomaniny zany inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tena te hanaraka an'i Jesosy marina fe isika ry havana ny lalana zay ny lalovany le zany no arahantsika vonina ve sika misy fanenjehana ny ry havana nisy fitenenan-dratsy ny ry havana ny dia tongotra ny diavin'i Jesosy Kristy ary zany lalana zany koa tsy maintsy arahana zay rehetra manaradia azy aza gaga ianao raha toka enjehan'ny olona aratsian'ny olona sy koetain'ny olona sy tenenany ratsy amin'izao zavatra rehetra zao efa nambaran'i Jesosy zany manaraha ozy fa omena voninahitra amin'ny alalan'izany aloha ary zany natao hoe sambatra ianareo izy raha enjehan'ny olona sy aratsiany sambatra hanomezana voninahitra an'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany aza kiviny amin'izany tsika fa tsy natao mampiembotra zany angamba mety mitondra azo fijaliana ianao ohatrany hoe tena mafy zao zavatra zakaiko zao ry Jesosy Kristy Jesosy Kristy aniravana ka nitondra azo fijaliana manaraka le lehilahy zay nitondra azo fijaliana tao an-damosiny tsika ka raha mba misy azo fijaliana koa zakainao amin'ny fandehananao miaraka aminy aza taitra fa zany mihitsy le miaradia amin'i Jesosy Kristy fandrandray manko fa vao misy olana kely de ka mivavaka misy valimbavaka kely tsy azo de tsy mety mandeha manantona an'Andriamanitra tsony miala mimenomenona zakao amin'ny fifaliana fa zany aniran'ny mpanakanto iny lalan'ino izy lalatsarotra miaraka amin'ny tompo izy amin'iny lalan'iny misy azo fijaliana olan-tsaina amin'iny lalan'iny de mandehana manarazy fa eo amin'io fijaliana sy fahoriana zay aretanao io no ankalazanao an'Andriamanitra io nanomezanao voninahitra azy io no ijoroanao vavolombelona oriana kely ao ary lazanao hoe tena tsara ny tompo ny asa ny tompo mahery ny tompo ankalazaina an'Andriamanitra io ry havana ankalazaina an'Andriamanitra io aza natao misy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy na fahafatesanao izy na loza na sabatra na fitanjahana na fanenjehana eny na arena koa raha ozy izy zany hoe mety misy koa ny arena vola be ary misy olona tena zany ny mampiala anazy amin'Andriamanitra omena vola be izy de tonga de miala amin'Andriamanitra rehefa misy vola be ao anatrihanao de tsy mahazaka izy na fahefana de miala amin'Andriamanitra izy mamadika an'Andriamanitra amin'ny marina tandremo tandremo ry havana tandremo aza vela isy asaraka antsika amin'Andriamanitra fa ao anatin'ireny fahoriana samy hafa reny de anomeza antsika voninahitra an'Andriamanitra reny io fahoriana sy tsy fisina ady atrehanao io aza omena ny devolo ny fandresena aza omena ny devolo ny fandresena satria ny tanjona hoe de ny ampilatsaka anao ny ampiverin-dalana anao ny ampiembotra anao fa omeo an' Jesosy Kristy ny fandresena fa efa niteny zay ty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naharesy zao tontolo zao efa naharesy zao tontolo zao mampiomana amin'ny Petera Jesosy
mafimafy ny lalana miandry ianao satria manaraka ianao. Mampiomana antsika koa izy. Mafimafy ny lalana nefa dia zao hoe mandehana. Aza miemotra fa izay mahatratra ny farany nofinjeny. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe move vonona isika anaradian'i Jesosy ary ankalaza azy amin'ireo toe-javatra mafy sarotra izay ho lalovantsika rehetra. Ny taonanao ary havana ekeo hoe tompo vonona nefa kely ny heriko mangatany herin'ny fanahy masina hiazona antsika farany herintsika ho averika ny tsy ho vitantsika izany. Raha fitinina zany izay rehetra nambara teo dia izao voalohany fano ary ny ondriko raha tia hainao Jesosy tamin'ny Petera. Miantso antsika ny tompo ry havana anao ny asany. Be dia be ny asan'ny tompo. Ianao tian'ny tompo ianao handray anjara ao anatin'izany. Aza mifikifika manaova ny asan'Andriamanitra any amin'ny fiangonana sy any amin'ny sehatra rehetra izay misy anao. Fa misy ondran'i Jesosy be dia be any izay tiany mba hanatona azy ho vonjena ihany koa. Tahaka anao ihany. Ny faharoa, hitantsika teo hoe intelo Jesosy no niteny tamin'ny Petera hoe fano ary ny ondriko dia nalahelo Petera. Tadidio ry havana fa tsy mandatsa any Jesosy. Intelo izy ny nandà azy fa intelo koa Jesosy tony manome azy fitokisana. Ary zany ny fomba nanarenany azy tamin'ny tambitamby, tamin'ny fitiavana rehefa nibebaka Petera. Mandehana dia manaova toy izany koa. Ary ny farany ankalazana an'Andriamanitra ny fahafatesanao ary manaraha ho Jesosy tamin'ny Petera. Reny fahoriana samihafa lalovantsika reny ankalazantsika an'Andriamanitra reny, hanomezantsika voninahitra azy reny, hijoroantsika vavolombelona reny avy eo. Aza matahotra fa mahay reza ombanao ny tompo ary hampandresy ianao izy raha miaraka aminy ianao. Ho an'Andriamanitra ry rano voninahitra. Amen.